Fipoahana basy nefatra mifanesy tokony tamin'ny 3 ora maraina teo ny ampifamaizana nahazo an'ny scolarité centrale sy chalet miisa 2 ireo ny zavantranga ny alina alahady fo androany alatsinainy teto ambondrona ny eto raha teo tsy misy miambina rehefa amin'ny alina. Za tsy miasa haly tsisy zavatra hitako zany ohatry zavatra misepase haly dia amin'ny antoandro zany zay zany ny tena asa. Vokatrio na emotra fa tsy tanteraka androany alatsinainy 7 volana novambra amin'ny fanadinan'ireo mpianatry ny Oniversite Mahajanga raha nokasaina ataony maraina teo izany. Mahakasika ny fijanonana examen androany ataoko ireo ray aman-dreny amin'ny comité intérimaire ireo ray aman-dreny nananjanaka mahatsapa hoe ahoana ny etan'olona anankiray avy niatrika pobasy ka manoloana zay tsy tranquillité saina mpianatra zay de sorana eto ny fandraisana andraikitra an'izy ireo zay hoe nampiembotra loha amin'io fanadinana io. Mandry tsy lavoloa noho izany ireo mpianatra eto amin'ny campus ka nandray fepetra anao fiambenana isaky ny alina. Ohatra zany tsy mahavita misécuriser ny mpianatra zany ny comité intérimaire manome assurance mpianatra amin'ny resaka sécurisation tsy maintsy andinika zay mpianatra inona ny tokony atao amin'ity mba tsy hiverina ny mpianatra misy mpianatra maty io indray amin'ny alalan'izay milisy zay. Ankoatra izay fepetra noraisin'ireo mpianatra ihany koa ny fanidina barrière isaky ny amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 9 ora maraina.